Natsangana tamin'ny fomba ofisialy ny province maika ny hery vaovao an'i Madagasikara teny amin'ny distrika ny Avaradrano. Nanamarika ny fotoana ihany koa ny fanokafana foto-drafitr'asa tany amin'ity distrika ity, niarahana tamin'ny niarahan'ity atoko ity tamin'ny vadin'ny filoham-pirenena Voangy Ratsonarima-Piana. Natsangana tamin'ny ofisialy ny alahady lasa teo ny province maika ny antoko HVM any amin'iny distrika Avaradrano iny. Nisy docteur Rakoto Armanina Eli no délégué mpitarika zany province maika ny HVM distrika Avaradrano zany. Tao anaty lanonana manetsiketsika no nentina nanamarika zany fametrahana ny province maika ny HVM Avaradrano zany. Tonga namne voninahitra zao lanonana zao Andriamatoa Rakoto Vaorivo, filoha nasionaly ny antoko HVM. Rianonareo zany rehetrarehetra rehetrarehetra kanefa adinidiny mavesatra entsomonareo ny tonga zany family zany mitsinjo ny lalana zay tsy maintsy akeatsika tsy mifidiny molitsika fa mifandresy lahatra fandresy lahatra manolotsika mifandresy lahatra. Fa nanamarika ny fotoana ny fanokanana foto-drafitr'asa teny Ambomanga kely izay nifarimbonandreo ho lohandohampisorona ao anivon'ny antoko HVM sy Ramatoa Ratsonarima-Piana Voangy vadin'ny filoham-pirenena Andriamatoa Ratsonarima-Piana Hery. Isan'ireo asa sosialy matimatesan'ny antoko amin'iny distrika Avaradrano iny tokoa ny fanokanana ty abribus ty izay nentina ny santarinareo asa maro samihafa fanasoavam-bahoaka.